fako indray ny lohahevitrintsika amin'ity herinandro ity. Aiza ianao no manary fako? Any amin'ny taban'ny RFDO izay izao manary fako. Eny amin'ny daba-pakon'ny commune izao no manary fako. Eny amin'ny daba-pakon'ny commune ety Anosy Be izay mipetraka dia eny amin'ny daba-pakon'ny commune eny izany manary fako izany. Iry akaikin'ny Aré 186. Ao Analamahitsy. Ny fako ny anahy atoko anaty lavaka. Manana lavaka lava-pako aho dia atoko anaty lavaka. Manary fako izay ny anao anaty lavaka ihany, dia anaty lavaka ny ariana ny fako satria efa misy lavaka. Za raisy ny RFDO eto fa ataoko misasiny eto. Izay izao manary fako eto Takety satria eto misy baka zordira dia eo izay manary fako. Isaky n'inona ianao no manary fako? Ray mandeha isan-kerinandro no manary fako. Larobia dia zoma. Eo izany izao ny fanariana ny fako aloha izao. Fotoana anariako fako tsy voatery isan'andro fa rehefa misy fako betsabetsaka ao an-trano dia manary eny amin'ny daban'ny commune indraindray isaky ny 2 andro, indraindray isaky ny 3 andro, indraindray ary maharitra herinandro raha ohatra hoe tsy dia misy fako loatra. Isan'andro satria za minakina famonoana dia misy fako foana dia manary isan'andro rehefa mandeha. Sakalatsiana ino? Za mila isan'andro satria vao manaditra ana dia tsy maintsy manary fako. Isaka herinandro atoko manary fako. Rehefa mitobitobo ny fako dia tsy ary Isan'andro. Maraina ireo mandalo a. Inona ny tena betsaka ao anatin'ny fakonao? Dia fakonay safe, sabalasika, fotifotikana. karazana taratasy fako ao an-trano ireny, sachet, tavoangivangy, fakofako sy hita na eny amin'ny zaridaina eny misy raviravi-kazo. Ohatran'izany ny fako aminay izao. Ny fako ao amiko izany misy ohatran'ny hoe fako ao an-trano, ohatra hoe vovoka ohatran'izany isika mamafa trano dia mamorona fako. Dia misy poti-taratasy avy ampiasana ohatra hoe kahie nanoratana ohatran'izany dia ireny arianao anaty fako. Dia eo koa ny potikanina ohatra hoe tsy malamy vary ohatran'izany, misy ambiny kely ny sakafo. Dia eo koa ny fikarakarana ao an-dakozia, ny hoditra ovy, karaoty sy ny sisa. Izay angamba ny hoe karazam-pako tena betsaka misy eo amiko. Ny zaridaina angamba isaky ny hoe manapaka fefy, izay angamba vao misy hoe ravin-kazo na ohatran'izany arianany amin'ny fanariam-pako. Dia izay ny karazana fako misy eo amiko. Karazana fako ariako, sachet, boatina yaourt, dia taratasy. Torakazo, hody voasary, ary zavatra malotoloto amin'ny tokantaninay. Ny fako moa resaka legioma, resaka voankazo sy anana ny anay. Resaka zaridaina zany be da be amin'ny fako ariako eny zany. Fa ilaina zany ny fahadiovana eto amintsika Analamahitsy. Mipetraka amin'ny fako ny matetika patapon, sachet, canavary ireny tena omena amin'ny fako. Ny fakonay zany dia ohatran'ny hoe le zavatra hoentin'ny ankizy le miditra ao an-trano eny ihany ny fakofakonay ao an-trano. Inona resaka fakofakona fiesa karazany ireny? Sinitra avy amin'ny pneu, rosidrano. Tsy voatery hoe isaky ny inona fa karaky ny fako mitoby ao amin'ny baka ao amin'ny lakorona eo zany. Dia rehefa feno ilay izy dia manary an'izay dia efa misy olona maka indray zany eo manatitra anazy ery amin'ny le azon'ny camion ery.